Dia faly mandondona ny isam-baravarana indray amin'izao aly ny alatsinainy 8 septambra 2024 zao ny tenako sy ireo namana mpiara-miasa ato anatin'ny orinasa tserasera ny MBS izay atantsika ny fahitalavitra sy ny onjam-peo zany. Ny fandarana dinika indray ary no arahantsika amin'izao alina izao ary rehefa nandinika sy ny eritreritra ny amin'ny zava-misy aina amin'ny firenena tao anatin'izay herinandro zay izahay ny tenako fa nirazafantany sy ireo namana mpiara-miasa dia nanapa-kevitra fa hovaina indray aloha zany hovahintsika dia mpitandrina izay anisan'ny misehatra, anisan'ny mandray andraikitra ary anisan'ny ihany koa mitondra ny fomba fijery matetika ny zava-misy eto amin'ny firenena no natsoina satria zao zava-misy aina amin'ny firenena zao dia mila hevitra maro lafy izay ahafahana mifampizara amin'ny olom-pirenena ho anao olon-tsotra, ho anao izay manana andraikitra ihany koa sy mety hoe mitaitaina na sahiran-tsaina na mety hoe mandry andrirana antsy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka efa avy nanao fanambarana raha teo ny teo anivo ny justice ary misy ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena, ireo vonona politika maro samihafa ny teny sy ny laza ny zava-misy ireo olon-tsotra ihany koa rariny sitsiny raha ohatra ka ampiakatritsika ny mpitandrina Rakotondramanana Benjamina na Pasteur Mazana izay mbola ao anatin'ny anarany ihany koa moa zany resantsika izany amin'izao alina izao. Izy dia mpitarika mpanorina ny fikambanana mpitandrina avitra ho an'ny firenena na hoe mafia izay ratsaroantsika tamin'ny volana Jolay lasa teo dia anisany mikarakara vavaka fampaherezana fitsofan-drano ihany koa izay notanterahana teny amin'ny sehatra maitso Analamahitsy ny vondrona izay tarihana zany dia ny hoe mafia. Taorinan'izay dia somary nangingina tseny hoe ny mafia kanefa mivoatra ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao zany dia ny antsointsika ny Pasteur Benjamina Rakotondramanana. Miarabanao, tonga soa eto amin'ny fandarina toka. Miarahaba Faniry Razafimanantany ary miarahaba ihany koa ny mpijery fandaharana dinika ary miarahaba antsika rehetra. Misaotra anao Faniry nanasa ny tenako amin'ity fandaharana dinika ity izay sambany moa zany vao niditra amina fandaharana toy izao fa dia misaotra indrindra, misaotra ihany koa ny amin'ny teknisianina izay mampita ny fandaharana ny amin'izao fandaharana dinika izao. Eny ary Pasteur Mazana Benjamina Rakotondramanana eto amin'ny fandarina ianao matetika rehefa maheno hoe mpitandrina Pasteur sy mpitory-teny sy ny sisa dia hoe satria maro be ilay fiangonana miparitaka eto sy eroa dia liana ihany aty an-tany Pasteur Mazana tena niofana nianatra mihitsy amin'izay andraikitra zay ve? Eny tompoko tena nianatra nandritra ny 5 taona tao amin'ny faculté théologie Mbatondrakanga ny tenako nivoaka mitondra ny fiangonana tamin'ny 2012 tany amin'ny faritra Ambatolampy tany teo amin'ny sehatry ny FJKM moa zany no nitandremana sy nandratovana zany fianarana izany hatramin'izao moa zany dia mbola manao fikarohana doctorat moa zany resaka sehatra politika mihitsy no anaovana fikarohana fa dia andalina ary nianatra momba an'izany théologie zany ny tenako. Eny ary dia zany no midika zany ho antsika mpanaraka ny fandaharana fa olona za izy afetsara ny ady hevitra rehetra zany sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ny vahintsika Pasteur Benjamina Rakotondramanana manasana azy manokana dia amma mpitarika ny mafia azy mpitandrina avitra ho an'ny firenena zany ivondronan'ny vahoaka mbola misy an'izay toy an'izay fa ny hanombohantsika azy angamba ny Pasteur Mazana raha sitrakao dia tsara ihany mba azavaina mpanaraka ny fandarantsika inona marina moa ity mafia ity, fikambanana sa vondrom-pikambanana maro samihafa sa asa mety ONG sa inona izy ity ianao eo izay mitarika an'izany afaka hiresaka azy. Ny mafia moa zany tamin'ny 2 taona teo izay ny siny izay noho ny antony
ara-politika teto Madagasikara izay misehatra amin'ny fikambanao moa zany tena marina dia mpitandrina avokoa. Ianao manontany hoe fikambanana sa vondron'olona, fikambanana izy satria marobe ny olona ao anatiny izay ivondronan'ireo mpitondra fivavahana na katolika na anglikana na fiangonana zandriny na FJKM moa zany na FLM dia tafiditra ao anatin'izany ary izay mahafikambanana azy. Hitantsika ilay hetsika izay nikarakaraina tery amin'ny kanja maitso n'Analamahintsy fa tena nahitana an'ireo antoko-pivavahana maro samihafa moa zany dia nanehoana an'izany hoe nakambana zany ireo antoko-pivavahana ireo navondrona ho iray mba hitarika amin'izany fikambanana zany. Fa tsy misy ifandraisany ve satria misy antoko izay ato avitra ho an'ny firenena tsisy ifandraisany mihitsy fa tena fikambanana natsangany mpitondra fivavahana moa zany hitantara kely satria tany amin'ny 2024 tany dia anisan'ny mpanaraka an'ireny mpitondra ny hetsika fivavahana ireny ary nahita n'ilay fomba fiasa sy fomba fitakiana ny amin'ny zavatra mitranga teto amin'ny firenena dia tsy maty tato anaty moa zany izay fitiavan-tanindrazana izay dia izay no nahatonga hoe andeha hanangana an'ity fikambanana mpitandrina avitra ho an'ny firenena ity mba hitakiana ny zoa amin'ny mahaolona ny olona zany satria tena hita amin'ny fiainana ankehitriny fa tsy dia araka ny tokony izy loatra zany dia izay no nahatonga an'ilay hoe mafy raha ny anarany moa zany hoe amin'ny fijery mahaolona mafy ianareo no mamaly azy ngambany hoe ohatrohatrany ao zany mafy zany fa izay niainga avy amin'izay hoe tena hijoro mafy azy ilay mpitandrina ny amin'ny fitiavan-tanindrazana. Genial. Amin'ny ankapobeny tokoa moa zany raha ny tantara teto Madagasikara dia misy ihany ireo mpitandrina izay nandray anjara tamin'ny fiainan'ny firenena ary nitondra anjara biriky lehibe zany raha tsy hitanisa zao Ravelojona ny mpitandrina Risara Andriamanjato sy ny sisa izay nametraka ny hevitra lehibe izay nentina nampandrosoana sy nentina ihany koa hisoroana indray mety tranga samihafa teto amin'ny firenentsika. Iresaka raharam-pirenentsika rehefa avy eo fa le hetsika teny Analamahintsy tamin'ny volana Jolay Pasteur Mazana Benjamina Rakotondramanana velom-panantenana ny olona zany satria rehefa avy nangataka nitranga le zava-misy teny Ambohimalaza izay manahirina ihamo fahapozinana sa fanapozinana. Le fahapozinana zany dia hoe botulisme sa fanapozinana empoisonnement adefitra mbola saribahana mihitsy zany ary nalaza amin'ny voambolana zany fa betsaka no niteka taka zany tamin'izany manaova fisaonam-pirenena manaova fampaherezana aizany tena andraikitry ny fitondram-panjakana aizany ny andraikitry ny ray aman-dreny samihafa fa tena zava-doza satria tena 30 mahery ny maty mbola betsaka ny tsaboana ary mbola hiazo an'izany resaka zany tsika rehefa avy eo fa nisy an'iny hetsika iny izay nitanterahanareo mafy teny Analamahintsy. Inona reny nanosika anareo hanao haniny hetsika izay tafiditra tao anatin'ilay hoe raharaha Ambohimalaza iny. Fanondroany moa zany iny hetsika iny izay nitanterahana tao Antsahamanitra tamin'ny volana Febroary ny hetsika voalohany zany hoe hetsika vavaka ho an'ny firenena dia noho ny fahatsapana fa tena miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny malagasy izay hita fa tena raha mijery isika ankehitriny dia ngamba tsy tokony ohatran'izao ny fiainan'ny malagasy dia izay no nahatonga ny mpitandrina nikarankaran'izay hetsika izay tamin'ny volana Febroary. Kanjo taty amin'ny 5 volana taty aoriana nisy an'iny eo moa zany araka ny tsika tsy afaka ny anambara hoe botulisme na empoisonnement fa noho iny zavatra nitranga teny Ambohimalaza iny dia nandray ny andraikitra izaho hoe manana didy kosa isika mpitondra fivavahana ampahery ny fianakavian'ny manam-pahoriana kanefa ao anatin'izany tsy nijanona ho an'ilay fianakaviana manam-pahoriana ho an'ilay tranga teny Ambohimalaza fa
tena hoe vavaka ho an'ny vahoaka malagasy teo ihany koa moa zany a ny fanandrivo tao anatiny mpanala fanadinana fa de ny tena ivony iny zany de fiaraha-miory ho an'ny fianakaviana noho ny fahatsapana fa tsy nandray ny andraikitra sahazaza mpitondra fanjakana zay tokony izy ny aneo an'izany voalohany indrindra ny amin'ny fanehoana fa fiaraha-miory am'irety fianakaviana rety efa 30 isa tamin'izany vanim-potoana zany ankehitriny ary izy efa 430 satria voaingana indray nisy maty de nefa ao anatin'izany tsy nisy fiaraha-miory ho an'irety fianakaviana rety de zay no nahatonga anay hoe na ny fiangonana zay hitantsika eto amin'ny firenena hoe ivondronan'ny FFKM ny nanginy fa noho izay no nahatonga anay hoe andere aneo fiaraha-miory am'irety fianakaviana reto mba anehoana fa malagasy samy malagasy itsika ary ao anatin'izany hoe vohikava mahatratra trano atsimo atsimo sy avaratra zay didi maharary de zay no nahatonga ny nikarakara niny hetsika 7 Jolay 2025 iny ny tsaroko a tamin'ny fanambarana zay nataonareo Pasteur Mazana de hoe niantsonareo a fanonerana tamin'ny fandaniana zay lanin'ny fianakaviana tamin'ny fitsaboana zany niantsonareo a ny hanaovana evasanina ho an'ireo a zay mbola nitsabo tena taoriny zay raha tsy diso mbola nisy maty aiko dia ny tena handraisana fanapahan-kevitra mihitsiny a tsy hanaovana antsirambina ho an'ireo a zay fitandrona ny aina satria zava-dehibe koa ianareo ny aina de rehefa mahita ny zava-misy am'izao fotoana zao a Pasteur Mazana nisy lelavola nomeny ny fitondram-panjakana ho an'ireo niarambona zany a reo niara-pahavoazana tamin'iny a tranga teny Ambomalaza iny a rehefa niraisiny ny filohan'ny repoblika teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha zany a reo fianakaviana reo niara-pahavoazana rehefa niantsoantso koa ny evasanina dia vo tamin'ny herinandro teo zany zao a dia nilaza ny avy eo anivon'ny fanoherana zay a ny filoha lefitra fahafito ny solombavamboaka Randriana Solisiteny sy Ramatoa Fanirisoa-Herinaivo no nilaza fa anao evasanina andreo a zay a efa sitrana kanefa misy fatahorana indray ny aretana ary efa sitrana le maty farany teo a de asa 3 sa 4 no raisin-drareo an-tanana ny apahany raisin'ny fanjakana ono a tsy efa nivaly ve ny fitakiny ny mafy raha ny antso nataonareo tany amin'ny volana Jolay raha nitranga Ambomalaza ny resahantsika aloha fa misy koa nitranga hafa tany Ambositra ny tany Mahajanga ny tany Tomasina reny koa ve tafiditra aloha zany tao anatin'ny hetsika nataonareo tena analamaitsy valiko le fantaniana farany faniry tafiditra avokoa zay tranga nisy fahoriana teto Madagasikara natany Kongo aza hitanareo tsara tamin'iny 17 Jolay iny a ny amin'ny fahitalavitra moa zay namoaka fa tena natsona avokoa na ny avy an'ny Majunga na ny avy an'ny Tamatave na avy an'ny Degona Tuleara na ny avy an'ny Kongo indrindra ny avy an'ny Ambositra fa teo moa zany de ny avy an'ny Ambomalaza no maro anisa fa lay fanontaniana voalohany de ambarako hoe mpaminany ny mpitandrina sy ny mpitondra fivavahana ao amin'ny mafy satria raha nanao antsoavy tamin'ireny vanim-potoana reny hoe tokony mba honerina ny fandaniana ho an'ireo fianakaviana nanana olona zany nitsaboana tao amin'ny hopitaly gamba firy volana taty aoriana vo nisy hetsika nataon'ny fanjakana moa zany nampiantso ireo manam-pahoriana teny iavoloha kanefa eto de misarika ny sain'ny mpitondra fanjakana ihany hoe tsy Ambomalaza ihany ny nanana maty fa be dehibe na ny tany Tamatavy na ny teny ny tany Kongo moa zany zay tena hoe maro ny maty tamin'izany a reny koa mba tokony jerena honerana ny fianakaviana satria tena miatra manaina ho an'ny fianakaviana manamanjo moa zany reny zavatra eny ka zay no nanaovana iantsoavo ary ilazako fa mpaminany ny fiangonana ary raha miteny izahay de ny fiainany vahoaka amin'ny ankapobeny no ijoroanay satria raha ny tantaran'ny Madagasikara angamba de tsy mifakaiza amin'ny tantaran'ny Baiboly ny zavatra misy fa de zay ny ilazahanay hoe
mpaminany izahay. Ny faharoa manarak'izay de ny fangatahana ny vasanina. Nareo mahita ankehitriny fa tena hoe samy nandray ny andraiky ny daholo zany, na ny mpitondra fanjakana na amin'ny ety ivelona na ny mpanohatra, tsy voatery hoe mpanohatra ihany koa fa na iza na zay eto ihany koa ary zay de manao antsoavo ho an'ny malala-tanana rehetra, satria malagasy ny ireo maty ireo ka tsika araka ny antso nataonay tamin'izany hoe sarobidy ny aina de aleo misoroka toy izay mitsabo. De raha mbola vitantsika mpiarabelona mifanohana de ndao ifanohana, fa tena raha ny filazana sy ny antso natao tamin'izany moa zany de hoe 8.100 no mba nisy ny aino ihany zahay ankehitriny. Ya, tamin'ny tranga iny Pasteur Mazana de nisy nandika le hetsika hoe mpanohitra. Mpanohitra ve no mafy? Aloha tonga de vataniko ny resaka. Tsy mpanohatra ny mpafy fa milaza ny marina. Fa ny olana rehefa milaza ny marina ianao eto amin'ny firenena de misy tsy mahazaka. De nefa lay fitondram-panjakana zay tokony aneo an'izany fahamarinan'izany mihitsiny tsy mahazaka ilazana ny marina. Zay ny olana fanira. De hitantsika ny zavatra misy fa be dia be ny famonjana olona zay milaza ny marina fa ny mafy de tsy mpanohatra velively fa milaza ny zavatra mitranga sy ny marary ny vahoaka. Reny hitantsika teny Analamaitsa reny. Ndao ary aloha tsika mba anao karazana état de lieu kely tsotsotra. Inona ny fahitany ny mafy an'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao? Tena tsy mandeha am'izay laony tokoa ve na hoe tsy araka? No mako ny resaka 2009 teo nisy hetsika mpitondra fihevana sisa tsy araka mba nieritreretany rehetra azy ve hoe révolution fanovany hiditra amina fiainana vaovao am'izay kanefa 2020 tsika izao Pasteur Mazana. 5.0 taona ty aoriana ny hetsika 7.4 40 isan'ny mba nijery tiana moa zany tanomboka tamin'izany 7.4 zany niditra misehatra ny asa fanaovana gazety de nahita tsara fa tena eto milaza aminareo fa tena kivy tanteraka mpitondra fivavahana ary manana ny toerana misy eto anivon'ny firenena fa tena tsy izy retoko amiko manokana. No fotsiny zavatra misy ny 250 ny euro ray ankehitriny tamin'izany fotoana ariary tamin'izany fotoana ohatriny iza no azaka an'izany fa de ny zavatra misy eto amin'ny firenena aloha fanery de ny buzz ny mandeha de ahodikodina amin'iny ny saim-bahoaka de ohatra ny mandeha ihany fandany ianao mijery eny amin'ny fiarahamonina eny fa ny tena moa zany amin'ny mampanao gazety ny tena de mahita fa tsy izy tsony ty zaraiko aminao ary mampihetsika ny foko mihitsy ny mandraka ankehitriny fanery ray mpianakaviana anankitelo eo amin'ny baka ordure eo am-pandrana eo no mitady-kanina miaraka amin'ny zanany anankiroa de 5.4 sika ankehitriny fanery nanahoana ny fiainam-pirenena reo no mpitondra tamin'izany nitaky an'izany révolution zany mitombona ve ny sain'izy ireo mametraka an'izany hoe tena hitondra fampandrosoana io moa lay slogan zareo hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa za eto amin'ny teny hoe Madagasikara mivarina any akady ary mahitsy amin'ny teny an'izany tsy menatra satria amin'ny mampitondra fivavahana tsy izany ny tokony fiainan'ny malagasy ny antony faniry ny zavatra misy matory ambony arena ny malagasy fa matory ambony fahatrana ny malagasy fanao nino lasa izy ireo aren'ireo de samy tompona andraikitra moa na ny mpitondra na ny vahoaka hoentiny ny amin'izany zavatra misy zany satria tena hoe tsy rary mitsony zao zavatra misy zao iainan'ny vahoaka malagasy singa fotsiny izay nyteneniko anao zay hoe tantara anankiray ray mpianakaviana telo fa reo matimaty eny an-dalan'ireo mba rariny ve fiainan'ny vahoaka malagasy andany ianao makany ivelany azaka an'izany ve ireo mpitondra zay napetraka hitondra ny vahoakany fa eto Madagasikara tsy isy mametraka fanontaniana na de kely aza
izany zavatra mitranga zany tsy mpitondra mpanao lalàna eto fa misy miteny veny reny mpanao lalàna reny misy fahefana mpanatanteraka eto fa tsy ahitana feo na de ray aza nefa malagasy mitovy amin'ny tena no maty eny amoron-dalana eny tsy rary ntsony kosa zany fa zay moa zany ny antony hitsanganan'ny ijoroan'ny mafia ny mpitandrina avitra ho an'ny firenena hiteny an'ireny zavatra tsy mety ireny satria Andriamanitra kosa tsy nilazako azy hoe matoa mitsangana ny mafia de manana didy zany ny izahay mpitondra fivavahana ary zay toe-pona izay no tsapanay ankehitriny ngamba mety toe-pon'Andriamanitra ihany koa satria olona manana aina ireny vahoaka miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ireny. Olona hijanona fitsikarana ianareo ve raha ohatra ka nahita an'izany asa mangataka fiaonana mpitondra fanjakana ihany mba hantsiana satria raha mpitondra fivavahana mpiandry ondry de mba miteny ihany betsaka manko ny hoe mifanantona mifampiresaka mifampidinika sy ny sisa ny mafia ve efa mba nanantona ihany raha ohatra ka satria mpitondra fivavahana mpitondra fanjakana moa zany no mitondra raha mahita am'izay zavatra tsy mety zay so de tokony zay no nataonareo manoloana le zava-misy araka ny teninao teo hoe manao état de lieu aloha zahay ny zavatra misy zany de nijery ny fiarahamonina atao anatin'izay roton zay de nahatonga anay nanao an'ireny hetsika ireny andao aloha hitaky ho hitan'ny olona ny zavatra ataonareo de iny hetsika tamin'ny valo ambin'ny folo jolay iny no nanehonay hoe misy an'izany mafia zany mijoro eto amin'ny firenena milaza ny zavatra iainan'ny vahoaka tsy mbola nanao fangatahana ionana amin'ny fitondram-panjakana ny ambaratonga rehetra zany moa zahay fa nitanjonay fotsiny de toy ny hoe mampaneno lakolosy aloha satria adidin'ny fanjakana raha hiteny hoe fanjakana tsy tokony anina fa misy rafitra misy ratsa mangaika zay tokony mindraikitra n'izany fiainam-pirenena zany amin'ny ankapobeny ireo ministera sy ny isan'ambaratonga ny any amin'ny faritra fa tsy miasa ve izy ireo azonao ve fa nefa raha ny tokony izy fanery tsy tokony angataka an'izany fionan'izany kory zay fa tokony efa ho adidiny hatramin'izay ny manao an'izany sy mijery ny fiainan'ny vahoaka zany fa matoa izy zany tsy mijery matoa ny fiainan'ny malagasy sy ny eto Madagasikara miaina amin'izao fahantrano zao de angamba aleon'ny fanjakana no amaly azy satria izy no manana fototra manana tetika ny amin'izany fampandrosoana zany ngamba fanery maheno anao miteny zany de ozy izy ianao hoe manahirana mijaly ny vahoaka tena sahirana le fiarahamonina misy am'izao fotoana zao tsy misy zavatra tena hoe mba tena mba mizotra mandeha de ny tany sainao teo ny vola 210,000 ny euro iray am'izao fotoana izao sy sisa gaga be maheno pasteur miteny an'izany kanefa misy mpitondra mpanohana fitondram-panjakana sy olombam-boaka de miteny mihitsy fa tena mety le fitondrana am'izao fotoana izao ary mbola irarindrareo ara ny aloiza ny filohan'ny repoblika manda hafa ivelany lay ambara ny lalam-panorenana de misy miteny na manda 10 avelao izy mbola eo foana asa fijery tsy mitovy mihitsy le izy ny sasany mahita fa tena mizotra tsara eto nefa ianao mpitandrina mino fa mba mifanerasera ny vahoaka ihany ohatra ny zavatra negativa daholo ny resan'ny pasteur mazana mety marina ny teninao negativa satria zay le zavatra misy eto Madagasikara satria zany miaraka amin'ny mpiarabelona any ambanivohitra any mahatsapy marana ianao mahita ny olona io vomanga no hoaniny atoandro ianao ngamba miteny hoe mety efa zay ny fiainany fa tonga ny hariva rambomanga de varosoa am'izao tsika miteny zao taloha reo tamin'iza vao nandray an'izany poste zany tsy zany fa mba mahita varina pango de mahavidy henan-kisoa atsasany fa ankehitriny rambomanga tsy hoe ratsy kory ny rambomanga
fa mba amin'ny fotsy miangatra faniry mba ilaina ihany koa ny kaloria hoentina mba hanoanana ny vatana. Fa raha mijery faniry ry zareo no mitondra rariny zany, ry zareo ne mandray karama, ry zareo ne miaina zany fiainana tena hoe ara-dalàna zany fandana asivy miaina ny fiainany vahoaka izy, asivy miaina ny fiainako fotsiny ary izy. Aleoko tonga de za miteny hoe za mpitandriny ity mitondra fiangonana tya no omena toerana anankiray ireo mpitondra fanjakandreo azaka fe. De noho ny fahatsapako an'izay no mahatonga na miteny ankehitriny faniry hoe tena tsy rariny kosa satria za miaina miaraka amin'ny voaka. Trareo ne mety mivoaka de mitondra fiara tsy fantatra fa aleo zareo ny tsara de ho hitantsika eo. Anisan'ny nahita niny faneho-kevitra iny hoe nareo zay roanjato kely isy reo de misy hoe 5,000 ihany aloha zany nampitobony kely ihany. Mampalahelo ihany raha ny fomba fijery faniry satria inona mampalahelo solombavam-bahoaka ianao, mitondra ny tenin'ny vahoaka ianao, marary ireo vahoaka ireo ary aza rangitina, aza rangitina tahaka an'izany satria teny efa mijaly loatra fa matony vahoaka mangina de manana n'ity hevitra ity hoe Andriamanitra tsy andrinareo, andrinay. Fa iza moa mipitondra teto naneo an'izany heriny sy ny tanjany zany be de be ne no mpitondra fa aiza ankehitriny fa ataovy zay tianareo atao fa aza miandry vahoaka tezitra, fa rehefa tezitra io vahoaka io de tsapanareo tsara, ho hitanareo tsara zany hoe iahoana marina zany vahoaka malagasy zany. Nareo anisan'ny tarika an'izany 7 ary za eto faniry de mamerina foana zay faneho-kevitra zay hoe ny vokatry ny fiainan'ny malagasy ankehitriny io de ny io hetsika 7 vokatry ny fiainan'ny malagasy, fiainan'ny malagasy ankehitriny, famonoan'olona, ny fahantrana, fampitehana. Satria tany ianao mandeha ny ivelany eny fa malagasy anie tsisy miraharaha zay fiainana zany fa tsipitsipi ny ivelany eny ny fako sy ny an'ny reny. Iza no mizaka mivoaka ny fahaloton'ny tontolo iainana. 7 ny vokatra io de tsika mizaka an'izao io. Ka noho izany eritrereto ihany ho antsika zay mitondra nomena fahefana, nomena fahefana ny fidin'ny vahoaka ianareo. Misy fetrana nanontany ianao teo hoe mandra-pahoviana ka io ary ny delestazy ny ranto sy misy mangina ihany le vahoaka paster mazana teniteny kely fotsiny any amin'ny Facebook ihany de asaina milahatra fitaovam-pianarana sasany de menimenina hoe de takina tika indray nefa de hoe milahatra amin'ny firy maraina sisa de efa mena vary tsinjo sy ny sisa. Tsy efa mba manao ary ve le fitondram-panjakana de matokony tsy miteny le vahoaka de hoe zakany ihany kely izy zany paster fa ohatrany hoe isika ve sa paster ihany no menimenina eto. Tsy hoe isika na izao ihany no menimenina faniry fa raisiko foana zay hoe endriny malagasy. Ny antony de noho ny tonga de ampidiriko ty faniry satria mbola misy ireo fiangonana mitaiza tsy niditra amin'izany fimpoahana ara-tsosialy zany ny vahoaka. Azonao ve fa vita ny vahoaka zany fa noho ny antom-pisian'ny fiangonana zay mampianatra antsika an'izany fitiavana zany, zay no mahatonga ny vahoaka malagasy io manaraka an'ilay tenin'ny Ntaolo hoe Andriamanitra tsy andrinareo, andrinay. Kanefa ao anatin'izany aza rarotina ilay fahendren'ny malagasy noho n'inona ny fanomezany anareo fahefana. De raha nomena fahefana nareo de mba hasivo asa mivantana makany amin'ny vahoaka ihany koa nefa fa ianareo de manararoatra hoe tena bado ny vahoaka malagasy, jiro tapaka 2 andro zany isan'ny manao antso avy foana amin'ny amin'ny compteko satria tsy zakako loatra. Nisy fotoana tamin'ny herinandro 420 ora ny tapaka ny jiro de tena nijery tany ivelany nefa tsisy nihetsika ny vahoaka. Gaga faniry hoe zaka ny vahoaka le fahahoriana anaty aizina manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny apitso maraina ianao mbola tsy mandeha ijoro ireo fa de gaga ianao. Ny rano moa zany mahita bidon milahatra eny amin'ny pompe ianao
firy metatra fa tsy mampaninona voaka fa mety amin'ny vahoaka zany fa de ianao mpitondra fanjakana nomena fahefana mba jereo ihany rehefa marary ny vahoaka tsy miteny izy faniry ny antony satria zay endry ny vahoaka de aza rarotina amin'ny fahendrena pasteur inona zany zay ve le hoe le kristiana de mangina fotsiny de miandry anaovana azy fa eny zay moa zany fomba fijery amin'ny mahampitandrina anao fa inona ny andraikitry ny kristiana satria ny akamarony ny malagasy de asaika kristiana zay ihany koa le loha hevitritsika inona ny andraikitry ny kristiana manoloana azo zava-misy eto amin'ny firenena zao tena manana andraikitra ny kristiana satria roanjato taona zao nisy nidiran'zany baiboly zany teto Madagasikara ny aparahatoka sy ny taranaka sy ny hatrany amin'ny zafiafy any efa mahalala sy mahafantatra hoe inona kay ny voizin'ity baiboly ity tena voiziny moa zany de fitiavana zay no hitao ary hitatsika ny amin'izany atao hoe kristiana mpanaradian'i Jesosy Kristy ny zavatra fampianaran'i Jesosy Kristy dia fitiavan'Andriamanitra le mpahary ka le fitiavana de maneho an'izany fandeferana zany faniry ngamba io ny mahatonga ny kristiana ankehitriny hoe tena mandefitra satria mangina ny voaka malagasy za eto miteny hoe endry satria tsy nampianarina an'izany hiady tsy nampianarina an'izany amon'olona zany fa nampianarina amin'ny malagasy de fitiavana sy fandeferana ka aza rarotina ry zareo nomena fahefana izany fahendren'ny malagasy zany satria aty amin'ny 520 mbola miady amin'ny kapoaka ny malagasy fa ndanareo mankany amin'ny firenena efa zavatra hafa mihitsy eny no iainan'ny ireo firenendehibe reo nefa vezany mahatonga le firenendehibe ny volamena veto Madagasikara de gaga ianao fa amin'ny kristiana ny kristiana manana anjara reo mpitondra rehetrarehetra reo nomena fahefana dia kristiana misy ezany tompona andraikitra eto amin'ny firenena miteny hoe lasany amin'ny hafi be ny olona manao kolikoly faniry kristiana matoana miteny resaka hafi be zany kanefa rehefa jerenao ny ao amin'ny zany ratsy mangaika an'izany olona miteny an'izany faniry tena ivony kolikoly de fotsiny zao faniry ary tena lazaiko ty fa tsy maintsy teneniko avy any Ambatolampy avy any amin'ny toeram-piasako niala tamin'ny efatra sasany meo tsonjony fa de manakana le mpitandro amin'ny filaminana tsy ametraka kely ve tena niaika ianao tena izy mihitsy tokony mametra tena nanery an'lay sofera mihitsy nylay mpitandro amin'ny filaminana de tonga de ny firehako taty no nalain'le sofera no menany olona za eo amin'ny devant io nahita an'izany zany rehetrarehetra zany tena ahitana hoe reo mpitondra sy manana andraikitra eto anivon'ny firenena dia kristiana fa inona ary le andraikitra raisin'ny kristiana ary inona koa ny tokony ho atao le andraikitry ny kristiana de fijoroana ny fahamarinana sy ny fahamasinana tadiditsika tsara raha ny tantara zany tam'izany fotoana faniry fa rehefa tena sanjoro ny mpitondra de misy moa zany ny hitatsika ny tantara fa de ny kristiana eto de manao antsoavo hoe fahamarinana zany fahamarinana zany de enao manao marina de mijery ny rariny sy ny hitsiny rariny ve mahita malagasy miaina ao anatin'ny aizina mandritry ny 420 ora amin'ny 420 ora amin'ny 420 ora rariny ve ny mahita ny malagasy maka rano amin'ny reny lakany rano reny satria mipompo manino tsy mandeha zany nefa ny fiainan'ny malagasy iza no mitondra iza le vahoaka malagasy kristiana inona ny atao hoe kristiana mpanaradian'i Kristy miaina an'izany atao hoe fitiavana fa ny
olana dia sao tsy nifahatakarantsika ny amin'ny atao hoe inona kay le tianyty Kristy ty apetraka teto anivon'ny fiarahamonina dia ny fijerentsika voalohany aloha le fiarahamonina manodidina antsika satria ny le didy folo ao amin'ny baiboly ny hoe tiavany Jehovahandriamanitra aho fa ny faharoa tiavany namanao zany hoe le namanao aloha ny dikany le hita maso aloha ny zava-dehibe tokony ho atsaraina soamboarina fa tsy izay le fiarahamonina fa za aloha dia rehefa za aloha dia tsisy irareko an'izay manodidina dia izay io zavatra misy ankehitriny faniry izay hitantsika farava ka le kristianina izay tokony handray andraikitra tsy samandray andraikitra ntsony fa maninona matahotra ny voafonja nefa tsy izany ny kristianina jereo tsara ny baiboly fa le kristianina ny antona tamin'ny azo mijanona tamin'ny foto-keviny izy za dia marina hatramin'ny farany zany ny atao hoe kristianina fa zao asy misy kristianina mijoro misy savy io jereo Therese mihitsy tsisy sa satria matahotra ny tsefasy le io zao be dia be fonja atsangany gaga mihitsy ny ary faniry hoe fa dia maninona loatra ny fonja no atsangana fa nga dia tena olona tsy valahara sy tsy vanina ny malagasy ny fonja no atsangana sao dia ohatrany hoe efa mba hifanarahana amin'izololombelona efa mihoatra ohatra tsy haiko angamba faniry fa raha ny olo raha ny ina moa izy teo ho an'ny mpitondra dia manana vision manana jery lavitra fa zay zany mijery lavitra apetraka ny mpitondra fonja dia nidirany vahoaka malagasy ao anaty fonja fa raha ny tokony ho izy jereo zao io ilay nytenenao teo hoe mena tike mba haka fitaovam-pianarana eny Mahamasina zavatra misy tsy mahazo zany hoe ampifilafilaina amin'ny resaka fanabeazana ilay vahoaka malagasy tsy tiana andrato an'izany fianarana izany ny vahoaka malagasy fa ho andry zareo mpitondra ihany no afaka mianatra any ivelany ny zanaky ny mpitondra sy ry zareo ihany dia io zany hoe ry kristianina ry kristianina inona ny andraikitra ao amin'izao vanim-potoana izao mbola atory ve misy an'izany eo anaty baiboly io ny fo azy ianao izay matory fotoana kosa angamba izao ry kristianina tsy hijery fotsiny an'ireny harem-pirenena ahondran'ny olona ireny fa manana didy ianao ametra-panontaniana hoe lasaiza manao ahoana makaiza inona ny tamberina andraikitra reny fananantsika lasa sy tsy lasa tsy araka ny tokony ho izy ireny ia mbola hijanona amin'izay fiainam-pirenena izay ihany tsika pasteur Mazana marobe ny vanim-potoana ny resahanao anisany miavaka tamin'izay le sivy sy roa arivo ny andrandrana zavatra marobe teto amin'ny firenena io anefa ny zava-misy ary izay mety koa ny anto nanasananao hidinidinika eto amin'ny fandaharantsika zany ny fanovana ve tsy fifidianana zay fifidianana zay tsy mba miezaka ihany koa ve ny mafy hoe mba rehefa tsy mety zao zava-misy zao dia ndao ary hiandry fifidianana antsika dia mba asa manomanomana terrain manomanomana bazy hiatrika amin'ny fifidianana ho avy sao dia mba mieritreritra ihany koa fa mety hitondra fanjakana ko filoham-pirenena zany pasteur Mazana zany hoy aho hoe raha tany-tandalàna dia ny fifidianana hitantsika niny zavatra mitranga fanery ilako tsiny fa raha miteny an'izany ny tena mpanao gazety mahafantatra tsara mikimaky rehetrarehetra mitranga teto amin'ny firenena nanomboka taty amin'ny sivy sy roa arivo mandraka ankehitriny mahafantatra tsara ny zavatra nisy rehetrarehetra ary mahalala sy maheny mahita ny zavatra misy ho ianao hoe ny fanovana dia fifidianana kireo anie nisy fifidianana fa niova ve fa amiko manokana eto dia manao antsoavo an'ny vahoaka malagasy hoe dinio ihany fa any amin'ny taranaka ao fahafiry mbola iainan'izany fahatrano zany sendra tokony fotoana ho atsika amin'izao vanim-potoana izao andiniana lalina hoe mba hiotra amin'izay isika teneniko ty hoe kristianina zany kristianina zany tena mitafy an'i Kristy
fahatsarana ny dikan'izany. De adidinao adidiko ary adiditsika rehetra mijery an'ity fireneny ity satria tsy voatery andro fifidianana eo fotsiny a isareko ny saitsika fa mahita tanora mianika tamboho eny a marobe eny amin'ny lalana andehanana eny, io ve de tsy mahita fomba ny ao amin'ny tanàna Antananarivo mba hanetana ny zaza lahy na ny olona feno 18 taona anadio an'ireny lakan-drano reny. Fa mandalo lakan-drano ianao fa tena mantsiny tanàn-dehibe ty de andro fifidianana de nefa le fifidianana manao na faniry izay ihany ny zavatra mitranga eo. De eo zany mampalahelo hoe tsy voatery andro fifidianana fa lay andraikitra amin'ny maha-kristianina de tokony jery manokana hoe inona ny tokony ampandrosoko an'ity fireneny ity faniry. Fa iny moa zany sehatry ny lalàna ny amin'izany fifidianana zany. Eo ihany koa ny fitsinjaram-pahefana de araka ny tokony ho izy de tsy maintsy mizotra amin'izay fa ho an'ny mafia de ny fampahafantarana ny andraikitry ny tsirairay hoe inona ny azo atao ampandrosoana an'ity fireneny ity, satria tena aminay mpaminany de zay zavatra mitranga eo anivon'ny firenena de miteny foana ny mpaminany na loza na fiadanana. De zay no itenenanay hoe ny mpitandrina avitra ho an'ny firenena de miteny ankehitriny fa tsy rariny intsony izao fiainan'ny malagasy zao fa de mitodika amintsika vahoaka malagasy. Ahoana ny fomba ampandrosoana? Isika rehetra no tokony hafantatra manomboka ao an-tokantrano. Ho an'ny mpitondra firenena manana fahefananareo, manana vola mandeha araka ny tokony ho izy ve ny volam-panjakana rehetra ny hetra fa raha jerena anie raha mandeha araka ny tokony ho izy zany hetra sy ny volam-panjakana rehetrarehetra any tsy tokony zao mahantra ohatran'izao malagasy faniry fa eto zay de mitodika ary mpitondra fanjakana marobe ianareo ny kristianina de mijoroa amin'izany fahamarinana zany miteza mba aneo an'izany maha-kristianina anao zany eo anivon'ny andraikitra izay nomen'Andriamanitra anao satria ny ampitso ny tsy fantatrao e. De raiso ny andraikitra satria mampalahelo mijery ny vahoaka malagasy na mahita ny zaza tsy mianatra any ambanivohitra any. Za zao misy mandefa MP faniry fa tena misy zaza folo ao tsy miditra any am-pianarana satria tsy vita ny ray aman-dreniny. Inona moa ny vitako fa de zay zavatra vitako kely fotsiny no ataoko. Ya afaka mijoro ary ve ary ohatra zany zao misy vondron'olona miteny kristianina ny tena antsonao teo ndao are tareo ty ry mafy vonina am'izany ve nareo? Ny zavatra mitranga eto anivon'ny firenena de zao hoe andeha aloha jerena le zavatra misy, inona le hoe andao ary itolona eny amin'ny 13 Mai ve? Za aloha eto de miteny aminao hoe raha zao zavatra misy zao faniry rariny tokoa satria zany ne nitakina tamin'ny 2024 kanefa ny olana de zao le vahoaka andeha eny amin'ny 13 Mai mihitsy no le vahoaka ho tarihana mihitsy no tsy mety noho ninona jerenareo reo ao amin'ny ino moa izy teo influenceur be dia be rehefa lalovina amina zavatra fahalemena fandemetsaina lay tanora ankehitriny de tsy misy samijoro ho tia tanindrazana izany intsony. Ka ianao ve andeha eny ianao rery ny tonga eny fa reo vahoaka malagasy hoe tsisy manaiky ho tarihanao izany intsony. Za tena miteny aminao fa tena mijoro hoe ary sa hijoro ho an'ity Madagasikara ity kanefa le vahoaka malagasy ve sa ho amin'izany lalana ho amin'ny fanovana izany. Karaha tsy hany zany inona ny vahaolana omenareo satria miantso fijoroana no mafy zany tsapa ihany zany le resaka fampiroroana tahotra maro samy hafa zany
iandry ale Andriamanitra tsy andry ny hafa androny vahoaka malagasy any fe iseho amin'ny vanim-potoana tahaka ny ahoany zany a tsika moa tsy hoe mabrisika andeha na makery mikanja na makaiza tsy zany ny zavatra resahantsika eto fa hoe le fijoroana sa hanao inona sa hiteny ve sa andondatabatra ve sa asa inona le mety ho fijoroana samihafa voizinareo io? Ny fijoroana asehonay de izao ny fampahafantarana ny andraikitry ny tsiraray aloha hitso any zao de zany hitarika voalohany satria reo ny mpitondra ankehitriny inona ny zavatra nitakian'izany mpitondra zany ny zavatra tsy rariny sy ohatra fotsiny délestage fa firy taona ty aoriana ny délestage fa ny hery tena hoe mihoatra lavitra ny zavatra nitranga tany amin'izany 9 sy 3 zany fa de ry mpitondra fanjakana tena mazakay anareo izay miteny matoa ny olona miteny de tsy mety ny ataonareo zay ny antony maharary ny vahoaka malagasy toko ary maharary anay vahoaka malagasy zao zavatra misy zao ka eto zay de miteny hoe nomenay fahefana ianareo ry mpitondra ka anjaranareo na iainonareo na tsy iaino fa io moa ny tantaran'ny baiboly misy ny miaino rehefa miaino izy zay de avotan'Andriamanitra fa rehefa tsy miaino izy zay de asy Andriamanitra zay fa eto zay de mampatsiaro ny andraikitray mpitondra fivavahana ny teny ho an'ny vahoaka hitanareo tsara reny antangambasasy me iza zay vahoaka aorianany lahy fa reny teny anala mahitsy reny ny antso zay de tonga ny vahoaka fa maneho an'izany zahay hoe misy vahoaka mijaly ao aoriananay ary amin'ny mampaminany anay de miteny zahay mitondra ny vavan'Andriamanitra manoloana an'izao zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena zao ka anjaranareo mpitondra na iainonareo na tsy iaino fa marary zay vahoaka tena marary tokoa be de be ny misehatra ao anatin'ny miandry an'io jiro cybercafé ny mpanao volo sy ny mpivarotra masaka fotika daholo zany rehetrarehetra zany fangano fanjakana misy mirarahana zany tsisy mametra-panontaniana mihitsy nefa inona matapaka ny jiro ka noho izany mitodika any aminareo mpitondra fanjakana zahay milaza eto hoe tena tsy rariny ary manao ny tsy rariny anay vahoaka malagasy nareo fa aza andrasana hetsika ny vahoaka vao ho tonga saina mety hetsika an'io vahoaka io fa de anjaranareo ny mieritreritra ary mampieritreritra ihany zahay ary mbola miteny ihany zahay ny amin'ny zavatra misy ankehitriny. Maraparantsika pasteur Benjamin Rakotonamanana, pasteur Masana ny didinika zay ho ataontsika androany fa alohan'ny tena marana ko ny fanontaniana metraky ny fanontaniana famarana rehefa aveo mahazo vahana loatra reo vahiny eto atoerana amin'izao fotoana zao amin'ny lafiny zavatra maro mihitsiny zany ny fifehezana ny arena ny fifehezana ny tany ny fifehezana ihany koa reo orinasa zay azo lazaina fa mampiodina ny toe-karena ny fifehezana ny fanjakana ihany koa raha ohatra ka zay koa ny lazana satria maro be reo vahiny zay mahazo sehatra ary de tena saiky hita etsero mihitsy amin'ny fanjakazakana de miafiafy kely le malagasy ny antso fitiavan-tanindrazana eny teo manoloana ny fisian'ny vahiny maro be zay efa nanay hatry ny efa tsy voafetsony eto amintsika inona reny mba tenyny mpitandrina manoloana an'izany eo anatrehan'izay tena hoe fitiavan-tanindrazana sy fahamaroany reo vahiny zay mahazo faka zay karazany tantana mivatana sy ankolaka Madagasikara amin'izao fotoana zao. Io moa zany raha miverina ny 9 ihany de izay ny zavatra nitakian'ny mpitondra ankehitriny da io ohatra satria ny fiara-miasa ne tamin'izany ho an'ny mpitondra tsy maintsy misy foana ny 3P napetraka ny mpitondra fanjakana tamin'izany ny 3P
fa mijerytsika kehitriny araka ny teneninao teo tsy laza fotsiny faniry hoe ngamba hatrany amin'ny 5-7 isan-jato any a eritreritra ny satria tena saika ny vahiny avokoa misehatra ary mamihana ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Ny fotsiny ianao tsy hiteny ohatrinona zao ny lavanilina 700 ariary iza misehatra n'io lavanilina io vahiny ane misy vahiny ane ao baiko an'izany sehatra zany fa de gaga ianao tsy miteny ny fanjakana tam'ty taon'ty ataoviko ny nahita lavanilina teny 67 hectara amina sobika hatramin'izay ngamba nanomboka tany amin'ny efa masaka tany amin'ny 20 taona 2 zay avy mba nahita an'izany hoe lavanilina namidy eny Antaninarenina mba misy amin'ny sachet kely reny ihany fa tamin'ny sobika ny hitako teo gaga ry faniry hoe ndry de ohatrina kilao 500 izy zay sa 500 tsy de anona fa le vanilina fotsiny nataitra faniry de io hoe ny antony de sao ny mpitondra anankiray ho amin'ny tantaran'ny baiboly rehefa tsy miaino an'Andriamanitra izy de ialan'Andriamanitra hany ka manao zay sepatany no mpitondra anankiray de lay firenena zay nomeny an'io mpitondra io lasa ny vahiny no manjaka eo anatin'le firenena de ry tahaka an'izany zavatra misy ankehitriny ny faniry za moa tsy laza fa misy reny seho mitrangy reny evangelika sehon'ny mpitondra fa tena miaino an'Andriamanitra marina ve ny mpitondra raha tena miaino an'Andriamanitra ny mpitondra tsy hanao zavatra tsy rariny tsy hanao zavatra tsy matahotra an'Andriamanitra tahaka an'izao fa tokony ho ny mpitondra mihitsy ny saro-piaro ho amin'izany taniny zany mba hanome ho an'ny voaka malagasy fa iza zao ny voaka malagasy ny ambany tunnel zafady eny amin'ireny lalana amoron-dalana rehetrarehetra eny zany ianao miakatra ny faravohatra iny eo Ambohijatovo faravohatra fa isako ny 10 metatra na metatra mihitsiny fa reny mpianakaviana ankizy kely milahatra isako ny 10 metatra mangataka any ny toeran'ny voaka malagasy zao fa ny vahiny no maninona no misandrahaka sy misehatra n'ilay fiainam-pirenena na ara-tsosialy io na ara-toekarena io de tsy gaga ianao satria ka le mpitondra ary tsy miaino an'Andriamanitra fa de manao amin'izay saim-patany io moa anazy zany ary tsy fantatro fa tsy an'Andriamanitra ve ny fahefana hoe zay koa misy mivoy hoe de matoy izy tonga eo de napetrak'Andriamanitra io izy tsy fantatro tena napetrak'Andriamanitra mihitsy izy tena napetrak'Andriamanitra fa misy koa ane mpitondra tsy araka an'Andriamanitra ho amin'ny baiboly ane be de be betsaka mihitsy ny mpitondra firenena ao amin'ny baiboly tsy nanaraka an'Andriamanitra fa aiza ny hafarany laniny alika jereo fotsiny tantaran'ny Herode nanin'ny Herode Herode lay anisan'ny nanohatra n'ilay atao hoe Kristy fa aiza ny tantaran'izany firy-taona taty aoriana mongomongo potika rava nomeny tsy nametraka an'izany atao hoe fitiavana tao anatin'ilay firenena zany fa de ny vahiny nomeny sehatra ny Herode moa zany fanjakana Romanina de naneho ny heriny sy ny tanjany tamin'izany firenena jiosy zany fa de mitodika eto Madagasikara tsika faniry hoe manao ahoana le mpitondra atsika tena mitodika ho amin'le vahoaka malagasy marina ve fa tena tsy mahay ve ireo moa efa eno nambaran'ny mpitondra ny avy eo amin'ny présidence hoe tsy misy professeur manam-pahaizana intsony tena tsisy avaram-pianarana mihitsy miveto Madagasikara mba afaka mampandroso an'ity Madagasikara ty tsy mahavidy ve ny malagasy ho an'ny eto amin'ny tany eto amin'ity firenena malagasy fa tsy maintsy mena amin'ny vahiny de ianareo mpitondra no mahavaly an'izany fa ho anay vahoaka malagasy mba
mba manana zo kosa izahay igoka izany hareny eto anivon'ny fireneny zany mba ho anjaranay fa de aza omenany vahiny re satria marary loatra ny fiainanay malagasy ankehitriny ry mpitondra izay nomenay fahefana de avy amin'Andriamanitra fa de tsarova fa fahefan'Andriamanitra io ary napetraka Andriamanitra teo nareo de Andriamanitra ihany koa no manala anareo teo raha sitran'izany ka de jereo tsara zay zavatra nomen'Andriamanitra nareo zay ary maiza manararoatra amin'ny tsara fa tsy manararoatra amin'ny ratsy zay hita ankehitriny. Eny ary farany de farany azo ny vahoaka antoka ary ve fa tena vonina hijoro ny mafy raha ohatra ka tonga ny fotoana tsy maintsy hijoroana miaraka amin'ny vahoaka malagasy. Pasteur Rakotondramanana Benjamina Mazana. Hitady ny fomba rehetra izahay ho amin'ity firenena ity ny fifampiresahana ny fampidiniana satria marary ny firenena malagasy ary ny fanontanianao teo hoe sahijoro ve sahijoro izahay ho an'ny tanindrazana fa zao ataovy araka ny tokony ho izy ny fanaovana politika eto Madagasikara zay ne ny olana ny tsy fahazakana ny filazana ny marina ne de efa mampiditra ponja faniry de nefa ianao mpitondra manana fahefana de ianao indray no mampiditra ponja an'ilay tsy manana fahefana. Mampalahelo satria ohatra ny hoe sendra mba nahazo fahefana ve tapoham-pahefana ve ka ny fahefana nomenanao de fampidirana ponja raha zay nga de tsy mifaka fa raha ny fahefana nomen'ny vahoaka malagasy anao de ampandrosan'ny firenena fa ny zavatra misy ankehitriny fahefana fampidirana ponja fa de sahijoro zahay ho an'ity tanindrazana ity fa zao mitodika any amin'ny vahoaka malagasy mena fahefantsika fa tena sahijoro tokoa marina ve isika vahoaka malagasy reo reny ny fifidianana de mahaiza mijery mahaiza mametraka ny tokony ho safidinao amin'izany fijoroanao amin'ny fahamarinana izany fa de zay mafy moa zany de eto mpitandrina avitra ho an'ny firenena maromaro izahay no mitarika ao amin'izany mpitandrina avitra ho an'ny firenena zany eo ihany koa ny hoe hivondrona ny vahoaka reo ny vahoaka zay nantsonay teny anala mahitsy raha tiana hijoro izany mafy izany de andao hiaraka ny amin'izany fitiava-tanindrazana zany. Eny ary dikan'izay mbola tena hananana fanantenana ny hahavitra ny Madagasikara ho an'ny mafy tena mbola misy ary tsy ho ela ny mantsy misy miteny hoe tsisy fanantenana intsony ny ampandrosan'ny Madagasikara fa zay manokana de mahita an'izany fanantenana nomen'Andriamanitra anay zany fa mbola hipetraka amin'ny toerana maha izy azy Madagasikara satria mbola be dia be ireo harena any ambanin'ny tany mbola be dia be ireo zavatra misy mbola afaka hiainan'ny vahoaka araka ny tokony ho izy ka zay le fanantenanay ary mivavaka mandrakariva izahay mba hitodian'Andriamanitra tsy hoe tsy mitodika Andriamanitra akory hatramin'izay fa mangina izy ary rehefa mangina tahaka an'io Andriamanitra misy antony dikany tandremo le fahateseran'Andriamanitra ho tonga amin'le fahateseran'Andriamanitra satria rehefa mangina izy de tonga amin'izay fahateseran'Andriamanitra zay de zay no mahatonga anay hoe manantena satria manana ny fomba tsy takatra ny saina raha mijery sika ny amin'ny baiboly satria mpitandrina miresaka eto mijery nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely fa tsy mifaka amin'izany ny eto Madagasikara de nisy ny mpitondra kristianina tena nijoro amaky kristianina azy fa ankehitriny tena kristianina marina ve le mitondra ny firenena fanontaniana mipetraka fa de manana fanantenana 100 isan-jato izahay ny amin'ny fanavotana an'ity Madagasikara ity. Eny ary makasiraka antsika zay nanaraka ny dinika tamin'ity alina ity ny ova hoy tsy toy ny mahazatra ny vahiny satria dia nanasantsika mpitandrina zay ampitarika ny
fikambanana mpitandrina avitra ho an'ny firenena. Zay no nasaintsika ny mato Rakotondramanana Benjamina Mazana nitondra ny fomba fahitana zava-misy eto amin'ny firenena ary tsy niafiafy mihitsy ny pasteur Mazana nilaza ny zava-misy indrindrandrindra le tena fahoriana vaoaka malagasy lay tena tokony hitoerana anatin'izay tena fahamarinana fitiava-tanindrazana fijoroana zany verimberina tamin'ity fandarantsika ity zany everitsika fa ny dindinika androany dia natsakana hevitra maro samihafa ho an'izay tandrify azy mba tsy ho tezitra ihany koa izay mety voatsinotsinona kely tao anatin'izay fa dia mandray arak'izay tokony handraisana azy satria dia izany raha teo no ahafahantsika zany mitondra amin'izay tena hoe fanatsarana zay dia ny fananana arena amin'ny alalan'ny hevitra samihafa ka izay no ampisy ny fandarana dinika izany amin'ny heriny any toy izao dia vahiny hafa indray no miaraka hidinidinika amintsika eto resaka raharam-pirenena hatrany isika fa dia esorina aloha namana teknisiana dia ny fahitalavitra zany MBS sy ny onjam-pena MBS andraisantsika mivatana ty fandarana ity misy ny famerenana hatrany hatrany miverimberina matetetika mba azontsika manaraka raha ohatra ka tsy naharaka ny fandarantsika dia amin'ny alalany tavatsotra sosialy misaotra pasteur Mazana vahiny teto amin'ny fandarana makabary andro iny tompoko misaotra anao faniry ny amin'ny fanasana teto fa de eto dia manao afatra manana ray aman-dreny izay mpitondra eto amin'ny firenena manana zanaka ianareo mba handra-misokafana sofinareo mba miaino anay fa tena marary zahay ray aman-dreninareo anananareo ny fahefana anananareo ny vola afaka anaovana ny fampandrosoana rehetra fa dia aza-pahoriana reto zanakareo atao an-trano reto ka nomevahana ny any ivelany ianareo fa dia mametraka ny fahendrenareo izay ary vonina ny amin'ny fifampiresahana apetraka ny fahendrenareo zany afatra zany misaotra tao ka sitraka anao pasteur Mazana Rakotondramana Benjamina dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana ho amin'ny dinidinika manaraka indray tomplasy tompavy